Tomboky lahy sy tomboky vavy dia mbola afaly miarabana indray izay tonga soeto amin'ny chaîne Watawata Gasy amin'izao fotoana izao. Androany isika dia hanao fampitina-baovao mikasika andro vaovao malaza izay mandalo eto amin'ny firenena. Fa nojerentsika voalohany amin'izany any Port Berger miseho indray ny ady tany ao Antsambala. Tezitra mafy amin'ny député Ninano fokon'olona any an-toerana amin'ny fidirana amin'io ady io. Eo anivon'ny raharaha politika kosa ny Bealanana mihamaro ireo vonina anohana any Dr Charles mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahinao amin'ny distrikan'ny Bealanana. Nisy ihany koa ny fivorianan'ny katitrano notanterahan'ireo vondron'ny kandida 12 ny alakamisy 12 janoary 2024. Vaovao malaza ny ivelany kosa no jerentsika manaraka eo mety ho ministry ny kolontsaina frantsay i Rachida Dati. Etsy andanin'izany eo amin'ny lafin'ny fanatanjahan-tena makasika ny kitra kanina Côte d'Ivoire 2024 anomboka rahampitso ny kanina Côte d'Ivoire 2023. Fa ny tsara ho fantatra manaraka iova endrika ny sary famantaran'ny FSV ao Sahanala ary ny amaranantsika azy moa eo amin'ny sehatry ny toetrandro makasika n'ilay rivo-doza vaovao izay mety ahazo anarana ny sabotsy 13 janoary 2024. Fa mialohan'izany rehetrarehetra izany dia mbola manasana hatrany izahay mba anisy commentaire ao ambanin'ity videontsika ity ahafana mandravina ireny hevitra rehetra ireny ahafahantsika manao video manaraka eo indray. Manasanao ihany koa mba ilaiky an'ity videontsika ity ary indrindrandrindra isabone amin'ny chaîne ahafahanao manaraka tsy tapaka ireo video misesy alefanao eto amin'ny chaîne Watawata Gasy. Tsy ampiandrilanao ary izahay fa avy hatrany dia atombokontsika izy ity. Miseho indray ny ady tany ao Antsambala ny Port Berger ka tezitra mafy amin'ny député Ninano fokon'olona any an-toerana amin'ny fidirany amin'io ady io. Manjaka ny herin'ny vola ataony azady miditra ankeriny amin'ny tanin'ny olona ao Antsambala. Tena nahagaga ny fampiasan'ny député Nina Rantanirina VPAN faritany Mahajanga ny anaran'ny Flo Andry Rajoelina no entina andrebirebena sain'ireo vahoaka izay mivelona sy mambola amin'ny toerana izay tadiavin'ny azady ho alaina ankeriny. Raha ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo fokon'olona ao an-toerana dia efa hatry ny ela tany amin'ny taona 427 tany hoany no efa any Varjean izay efa maty no tompon'ny tany ao Ambohimanarina 4 izay manana velara-tany 770 hektara sy 10 ara ka ny zanany Minos Vardas no mpandova mitantana izany tany izany ankehitriny. Fianakaviana maro no miasa sy mivelona amin'io tany io hatramin'izay satria misy ny fiaraha-miasa izay nataon'ny tompon'ny tany amin'ireo fokon'olona ao an-toerana izay mpamboly ny ankamaroany. Tamin'ity taona ity anefa dia tsy navela anao ny asa fambolena ireo fianakaviana maro mivelona amin'izany tany izany noho ny atsonjay izay ataon'ny mpanao politika izay tsy avy amin'ny fokontany ao anatin'ny commune Tsara Asina distrikan'ny Port Berger io dia tsy iza izany fa Ramatoa VPAN Mahajanga miantso ny mpitondra mba hijery akaiky ary farany izay aingana amin'izao olana izao ireo vahoaka ao an-toerana mba hisoroana ny ramandrika fa izany no mety hiafaran'ny fifandonana ho ihany izy ireo. Any Bealanana kosa mihamaro ny olona resy lahatra amin'ny fanohanana ny Dr Charles ho solombavam-bahoaka ato amin'ny distrikan'ny Bealanana. Tonga teto Ambatosy ny alakamisy 12 janoary 2024 i Dr Misizara Jean Charles sy mpiaradia aminy nanazava sy nanambara fa avononany amin'ny faninanana irotsaka hovidiana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikan'ny Bealanana. Miroso isika ka tsy miemotra izany ary efa vonona. Hitako ny maharary antsika vahoaka ny Bealanana sady izay no nanosika ny tenako hitsaka izao. Io no afatra nataon'ny Dr Charles raha nitafa tamin'ireo solon-tenan'ny vahoaka tao amin'ny commune Ambatosy. Vonona izay vahoaka anohana satria fantatray tsara fa olona mahavita azy tanteraka raha i Dr Charles sy ny fomba fiasany hatrizay. Io kosa no afatra nataon'ireo niara-ny adi-hevitra tamin'io andro io. Fa nanantanteraka fivorianan'ny katitrano ny alakamisy 12 janoary ny vondron'ny kandida 12 tsy nisy ny pika niresaka ny fanaovan'izy ireo. Raha tarafina avy aty avelany mbola mipetraka tsara ny firaisan-kina eo amin'ireto vondron'ny kandida 12 ireto. Andrasana araka izany ny toy ny momba ny raharaha makasika ny fivoriana amin'ny katitrano izay nitantarahan'izy ireo ny alakamisy lasa teo. Fa eo amin'izay sehatry ny raharaha politika izay ihany marika ravalomanana nandrayan'ireo mpiara mivavaka amin'izy ireo avy ao amin'ny trano vato faravotra izy mianakavy tamin'ny alakamisy 12 janoary teo ihany. Ny fampiarahana tratry ny taona vaovao 2024 sy ny fampirary ny soa sy ny tsara ho an'ny tsirairay isan'ny tokantrano moa izy ireo tamin'izany andro izany. Fa eo amin'izay raharaha politika izay ihany fa ny ivelany kosa momba ny Rachida Dati mety ho ministry ny kolontsaina frantsay araka ny vaovao mihelany an-toerana amin'izao fotoana izao. Volona fa mety ho voatendry mpikambana amin'ity gouvernemanta vaovao ity i Rachida Dati
izay iray amin'ireo lohandohany ao amin'ny antoko LR le républicain izay eran-kavanana misy any filoha teo aloha Nicolas Sarkozy. Tsy aivina moa fa efa ministry ny fitsarana frantsay tamin'ny fotoanana filoha any Sarkozy Rachida Dati tamin'izany andro izany. Fa ho avelantsika no mahakasika ny lalao politika fa ndeha hojerentsika ny resaka ara-panatanjahantena mahakasika ny kitra na CAN Côte d'Ivoire 2024 ho tanterahana ny 13 janoary 2024 ka hatramin'ny 12 febroary 2024 ny CAN izay ho tontosaina any Côte d'Ivoire amin'ny 6 ora sy fefany alina no hanomboka ny lanonana fanokafana. Amin'ny 12 ora alina kosa ny lalao voalohany izay fandohan'ny Côte d'Ivoire mpampiantrano sy ny ekipam-pirenena ny Guinée-Bissau. Marina moa fa amin'ny ora eto Madagasikara avokoa ireo ora voalaza ireo. Fa tsara ho fantatra manaraka any sahanala niova endrika ny sary famantarana ny FSV. Endrika vaovao indray no hamantarana ny Fédération Sahanala Vanille na FSV no tontosaina tamin'ny alakamisy 12 janoary tao amin'ny Brown Sahanala Andranavabe Vohemar ny fanolorana loka ho an'ireo mpianatra telo voalohany tamin'ny fifaninanana logo any FSV na Fédération Sahanala Vanille. Samy notolorana tablety Samsung Galaxy tsirairay avy izy telo. Ny nahazo ny larina voalohany kosa dia iantohan'ny orinasa sahanala ny fianarany mandra-pahazony ny mari-pahaizana baccalauréat. Ny sahanala dia orinasa tantsaha malagasy anonotra ny fari-piainan'ireo tantsaha no sady manasoa miaro ary manajary ny tontolo manodidina azy ireo ny vina. 13 taona izy ankehitriny raha tantsaha efajato no nandravitra azy tany aloha, izao kosa efa mahatratra 12 sy ray alina mahery ary misandrahaka amin'ny faritra 13 eto Madagasikara. Sy ampiarina efatra ankehitriny no iasan'ny sahanala la vanille, voamaina sy épice, jono ary fizahantany lovainjafy. Izany rehetra izany no napetraka mba hanampiana sy hanosena ireo tantsaha rehetra ireo isehatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nanolotra izany ny filoha-hevitra sy ny sekretera FSV notron'ireo mpiara-miasa ao amin'ny sahanala ny talen'ny sekoly ny avian'ireo mpianatra, ny avy amin'ny Sisco ary ny ray aman-drenin'ireo mpianatra. Fa ambaranantsika azy mahakasika an'ilay rivo-doza izay vao miforona any amin'ny 700 km avaratra Antsinana ny Antalaha no nisy azy ny marana ny zoma 12 janoary teo. Ity izany no rivo-doza faharoa nipoitra tamin'ny ity vanim-potoana fahavaratra 13/24/2024 ity ety amin'ny fahadranomasin'i Madagasikara. Itombo ery izy io ny androany tolakandro na ny alina ka mety ahazo anarana. Hatreto dia vinavinaina tsy hanambana antsika izy io fa ho any amin'ny nosy rahavavy La Réunion sy Maurice. Ampahafantarina nefa ny rehetra fa noho ny diany mianatsimy dia ahazo vahana ny talio ka mety ho betsaka ny rosakorana any amin'ny faritry Diana sy Sava amin'ny fiandohan'ny herinandro avy izao. Noho izany dia antanina ny tsirairay mba tokony samy mitandrina amin'ny mety ho fiovaovan'ny toetrandro manoloana an'io andro ratsy sy rivo-doza io. Izay tompoko lahy sy tompoko vavy no masaka mahakasika an'ireo famitiana-baovao maromaro vitsivitsy izay nivoaboasina tamintsika teto anio. Fa mbola manentana anareo hatrany izahay mba hanisy commentaire ao ambanin'ity vidéo antsika ity ahafahana mandrafitra indray ny hevitra rehetra ireny ahafahantsika manao vidéo manaraka eo indray. Mbola manasa anareo toraka izany ihany koa mba hanisy like an'ity vidéo antsika ity ary indrindra mba s'abonner amin'ny chaîne ahafahanareo manaraka sy tapaka an'ireo vidéo misesy izay alefanay eto amin'ny chaîne Watawata Gasy. Izay ary no ela tompoko lahy sy tompoko vavy fa mankasitraka anao hatrany dia mirary soa.